sy tantaratsika androany satria voasamba tamin'ny tantarany Madagasikara misy ny zavatra nataontsika izao zany. Manaraka izay koa efa nandray fitenenana teo ary miverina indray mandray fitenenana. Ankapobeny zany tsy afapolo tenako toko tamin'ny vady taniana izay napetrakinareo teo. Eto amin'ny fanomboana marina fa tsy mora ny toerana misy amin'ny ministry ny angovo sy ministry ny rano. Izay tompo dia mahatsapa an'izany fa le vanitenin'ny ministry ny rano aloha mila amboarinao kely fa fantatro koa ny fahasarotany iainan'ny ministry ny angovo. Fa na zany na tsy zany, monsieur le ministre, travaux publics, ohatra ny sojojonao ny fiainana, ohatra ny sisy olana eto Madagasikara, sy zany potika lalana tao Madagasikara. Tsy avoakanareo mihitsy hoe ahoana ny fomba hanamboaranareo indray ny lalana eto Madagasikara. Fa tonga tsorinao fotsiny le izy hoe mbola misy audity. Tsy vonandroany no nisy ministra teo. Disika fa nandeha zany. Hoe misy audity 350 milliards d'ariary ohatran'izao. Disika fa nandeha zany. Firenena no resakantsika eto monsieur le ministre. Lalana miankina amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ary mahatonga tsy maintsy misy impact any amin'ny vahoaka. Tiako hovalianao aho androany hoe oviana vita ny araina rehetra izy ny kompania manao azy fa tsy niazo audity eo isika. Fefa nandalo mandara iny gairatrey hampandanitsika mandara iny tiako audity satria zavatra ny teneny taloha misy ireo inanarantia kompania nanao raha reo misy normal raha natao. Ny olona voany zany tsy le kompania tsy enao tsy ingairatrey fa ny vahoaka madika tompoko. Satria plus miatarany zareo eny an-dalana eny mialafo ny vidiana. Ka mangano ny mato ministra aza tsotrono ohatran'izany ny fiainan'ny vahoaka tompo. Fa alohan'ny hialantsika eto tokony ambaranao mazava tsara hoe anomboka ny asa fefa testa taminao manokana. Tamin'izany nandeha tany mihaja iny nandeha 50 kilomètre ny teny rapitso iny prime ministre niasa anareo. Manina mbola tsy manomboka niasa, mbola tsy manomboka niasa. Zaho io dia monsieur le ministre mandeha eny mondy bombardement kely 10 kilomètre dia zay hampanginanay. Fa raha baka ilaina zéro ny gogoka. Satria naboaka androany tsy amboarinareo. Raha ty zao 1 million de dollars ny anamboarana an'izay. Rapitso izy fa miakatra ngezangeza io fa lasa 10 millions de dollars. Izy mandoany io, tsaia mandoany io fa vahoaka malagasy ity. Vahoaka malagasy miteny namako Antsoy honorable Antsoy hanampina ny ministry ny angovo. Marina le teneny hanampina azy. Fa hoe miaraka mpanao politika no mitantana ty firenena ity. Izany no lalam-panorenana izany. Tsy hoe tsy manana vision tsika. Ary marina ny teneny hoe raha resaka jirama dia fefa nampidi-bola tamin'ny 2009. Fa fitondrany ngaira zay namotika ny jirama jusqu'à androany. Zay nahatonga anay 2009 miasa 2007 fa 2009 izy fa nahazo tombo. Azafady tatsany cour de compte antongo aho. Non, ci faccio cour de compte no. Ci faccio cour de compte no. Io poi taxi cour de compte intendo mi sto cognato per il net. Natina la stessa taxa. Anano za dossier za. Ari siga ato me deve prendere, ma sbiasa merda con cour de compte. Taxi cour de compte za da. Facci la doccia za de tia mi amlenta. Raise.
tsy mora ho any asanao rehefa to minisy miangovo zany miangavy anao aho mba tsy hay iana anao décision 5% ty rehefa tsy mahalo voaloha facture ny vaoaka malagasy mba mianatsika raha produitsika io produit ratsy am'izao fotoana izao raha manao diso zany nareo tsy voasazy raha manao diso jirama tsy voasazy fa raha mba misy diso kely zany vaoaka malagasy dia voasazy zava-tiko tenenina miangavy re andreomaso ministra arovy ny vaoaka malagasy mba asoa io zavatra io diso io raha diso andreomato ministra rehefa niainanao tsara dia niteny ianao hoe 9 milliards d'ariary no lanitsika amin'ny groupe anankiray zany de plus groupe anankiroa plus 16 milliards d'ariary marina visaka ray 16 milliards d'ariary ray 9 milliards d'ariary zay fotsiny nagatakanao marina sa diso zay oui fa total de vola ty miteny fa misy diga donc zany 25 milliards d'ariary total raha 2 mois zany tsy milatsaka tsy tahin'andriamanitra isika ka tsy milatsaka io 50 milliards d'ariary rehefa nijerenay zany zany zavatsy zany andriamato ministro mangataka izahay rehetra izay lafo ny facturanay manera Madagasikara mba hampitovina satria samy mampiasa gazoaly tsika zao fotoana samy malagasy isika rehefa nanontanytako aho fa manina facturanay any Dego lafo manina facturanay any Tamatavy lafo manina facturanay any Majunga lafo satria tena mampiasa gazoaly donc zany misy 50 milliards d'ariary dikan'izay mangataka izahay ataovy mitovy ao facture manera Madagasikara satria samy mampiasa gazoaly deo tsika rehetra mangataka zay valiny fantaniana zay androany hoe ahoana ny stratégie hitondratsika an'izay fa 50 milliards d'ariary donc zany mitovy dao zany ny production tsika rehetra rehefa nienanao andriamatomini zany andriamatominisa akoatsy ny travaux publics zay nanamaivana ny problème teto Madagasikara zany tena comprendre anao mafaka sanao mivavako anao tehin'andriamanitra ianao men'andriamanitra hery ianao avita ty mission impossible ty satria tena mafy ny missionnao karaha zany te reto androany tsy manometsika zao andriamatominista fa te hanampy rehefa nihenanao zao dikan'izay zany projet rehetra nytenenao teo 7 ans vos vies durée de travaux au moins 5 ans hanaovanao dossier 2 ans donc zany tsika tsy maintsy miditra amin'ny solution araha fa tsy misy miorana mampita mampita vaolana fa zavatra mahagaga iny misy le ministre misy ambassadeur aroa namoratsy tamin'ny gouvernemanta tara izy izy ity projet resaka interconnecté ity isika no tara nefa misy vola eo zay tsy azoko ntsika io misy le ministre misy zavatra koa fefa vita dia taraikytsika amin'izy nefa mety manao tiako tondavina so nanontany SGMay teo hoe ahoana ty 100 mégawatt ty tsy moramora ve monsieur le ministre ny manao io projet io interconnecté de Tamatavy Tana dia mitaona an'le angovo avy any Tamatavy makaty Antananarivo toy izay hanibalana ny gazoaly ivezivezy ao zay niteneninareo hoe fa mandany gazoaly bebe ity inona raha ity 105 mégawatt io zay solution hitanay hoe mba moramora kokoa satria ahoana moa hitateratsika gazoaly aty Antananarivo nefa fa misy projet fa mipetsaka eo afatsika mitondra aniny électricité tapitra ny 6 minutes dia tsimbola ny zavatra tenenao teo hoe tsy vita tao anatin'ny 70 taona ozy izy ianao le izy asa dinoina rehefa 5 taona ny fanjakana andro na ao anatiny zany 13 taona roa 5 taona manaraka efa ao nareo tsy navita izy ny
zavatra resahana teo tsy vahaolana tena azo-tsapahitana fa resaka tetikasy daholo le terenao. Lazainao hoe zao le misy fahasamanao liza zafady monsieur le ministre fa ny ratification andreo zavatra teneninao reo ameko ny daty ameko ny projet de loi voalohany loi 2010-009 io no mitondra n'ilay ratification natao retato jirama hotel free zany hoe zany tsy voaloany fa tsy vitanareo zany hoe tara zany nao mbola teny janvier vao mateny izy retraretra ny jirama hotel free tenenao 30 millions précisé que monsieur le ministre 35 millions d'euros précision anazy raha ohatra ka dikatsika vola gasy 140 milliards 327 millions 950 000 ariary 30 zany fa 35 nareo nefa raha jerena ny taux de décaissement am'izao fotoan'izao tsy zany mamolona zany fa ny compte rendu amin'ny exécution budgétaire avoaka ministère ny fitantaram-bola dia miteny izy 10% ho an'ny engagé zay fa tsy mandate fa raha mandate jeretsy 26 milliards ariary ny capacité d'absorption taux de décaissement nareo dikan'izay mampanahy zany le resaka tetikasy tenenao vahaolana le resaka rano miresaka ndraitsy raha mbola ratification nataona ihany tamin'ny 2022 nataony farany le resaka rano ny tamin'ny 2022 loi 2010-020 tenena la 10 zany io dia financement io avy amin'ny da banque mondiale mitetina 159 millions 200 000 DTS raha ataoko amin'ny ariary izy madana tany amin'ny 438 milliards d'ariary zay voly mbola fanatsanana daholo zany fa miankina amin'ny taux de décaissement zany vola betsaka raha ny chiffre fa mifamoahana azy tsy vitanareo tsy capable le gouvernement de mamoaka lay financement externe après le LFR 3265 milliards ariary zay ny financement externe 26 milliards avoakanareo lavitra be zany monsieur le ministre dikan'izay aza mampirina mitsangana le vahoaka zany amle hoe misy tetikasa zao tetikasa zao zany daholo mitondra tetikasa anao rano zany teneko zany le lalàna jirama mety fandimelina na verina amrana rehefa aveo monsieur le ministre le mofo ho privatisenareo ve jirama zay fanotaniko ho privatisenareo ve mivitatana ny jirama ny jirama tsy mahaka fotodrafitasa fa mividy herinaratra avy any amin'ny olona foany tsika zay manao resaka exploitation tsika amin'ny resaka mpanao karana mahazo anazy mandeha famatsina herinaratra karana mahazo ameo anay hoe izy ny tompo saimbeona am'izao fotoan'izao gasy vesany jirama mikasika ny travaux publics mifandraisiko amin'izay satria mbola ny rano foana tsy io mahazaka fitoana le matonista nalapirenina faharoa no andeha hitonana fitaovana 60 tonnes ho anefa amin'ny rn2 hoe amahana ny olona ny famatsina herinaratra tatana izy dia ameo anay zay sady zay masaka ny zany tsy sahopiterareo le lalana fito izy io raha tsy diso zay zany zavatra hoatsofoka ao zany ao anatin'ny na taux de décaissement teny amin'ny teny le ministre troisième trimestre précision ihany mikasika ny resaka rano ihany ampatina zany fa isany zany am'izay rano zay am'ray maraina mila vao milahatra bidon zay vao mandeha rano jirama any ampatina zany rano nefa eo amin'ny commune urbaine rano le izy resaka fitanoana fandripanena monsieur le ministre resaka formation vesa comportement vesa resaka fitirina tsy lamina tany amin'ny fanaovana fampiofanana no matonga lezandany fampifitra na dia tsy voakanareo mazava be ary formation zay mahazo fa mampalahelo zany zandavina fampifitra zany hoe officier tifirina manamboninahitra sous-officier tifirina sous-officier ao anatin'ny izy nefa nareo nitandra le filamina problème dia misy efa tenenitsy vavokana mandoa olona tokona raiky ao anivona kompanina ohatran'izany io mitifona tsisy lera io tena hoe mamaimpona famoana olona zany ao anatin'le izy dia